raha ny makasika ny sata manokana ho an'Antananarivo renivohitra indray ary sy dia nodinindra reo avy eo anivon'ny anteny mera-pirenena zany na ny solombavam-bahoaka nanomboka ny 3 ora tolakandro teo ny makasika izay. Taoriny adevitra naharitra ora 4 nolanin'ny maro anisa teo anivon'ny anteny mera-pirenena ny sata manokana ny tanànan'Antananarivo. Nisy ny fanitsiana nentin'ny solombavam-bahoaka tamin'ny volavolan-dalàna natolotry ny teo anivon'ny ministeran'ny tany sy ny fitsinjaram-pahefana. Ny teboka ny ovana amin'ny ankapobeny araky ny nazavaina hatramin'izay dia misy ny fomba fiantsoana aloha ny ao amin'ny hoe maire adjoint délégué rasa délégué au maire, misy ihany koa le hoe arrondissement Antananarivo izay nangatahany tao anatin'ny projet natory ny gouvernemanta dia tsy voafaritra tsara hoe firy nisy fa ao anatiny ao dia mijanona hoenina aloha izy fa rehefa hanova azy dia misy délibération misy teny miera atao eny amin'ny mpanao-tsaina. Ny fahatelo dia misy ihany koa le mahabe resaka iny amin'ny article 6 dia hoe ny maire manolotra olona telo dia mifidy ny conseil izay ny avy any amin'ny gouvernemanta. Iny ndray koa dia niova hoe ny maire no manendry ny délégué au maire. Ny misy ihany koa ny fangatahana nataon'ny personnel ny syndicat ny commune amin'ny hoe ny maire no manendry ny président fokontany araky ny mahazatra moa sy ny zavatra fantatsika dia démembrement ny service déconcentré ny fokontany dia ny préfet no manendry ny président fokontany. Aorina ny proposition avy amin'ny fokon'olona. Amin'ny ankapobeny notazonina ny rafitra efa misy eto Antananarivo renivohitra. Ny adjoint au maire no nanampiana ny efa nisy teo aloha.